sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Rehefa faliagna ao amin'ny tompo aho ary ravoravo amin'Andriamanitra ny foko satria noravahany fitafiagna mahavonjy aho noetreny fahamarinagna toy ny ampakarina miraratra amin'ny haingo sarobidy Isaia 1:7. Ankafaliagna lehibe no iarabagnantsika jiaby zay mankafy magnaraka tsy tapaka anety radio mamitsika dia ny 105.4 FM radio Fagniry ity. Arabegna aby atsika jiaby tratran'ity andro ankalazagna amin'ny fomba magnetriketriky any Masina Maria Virgine no torotoronina tsy azon-keloko. Izy le renin'Andriamanitra reny n'eglizy renitsika i Masina Maria engane izy ivavaka ho antsika zanany zay mbola mivahiny aty ambonin'ny tany aty. Safidin'Andriamanitra manokana i Maria iteraka ny zanany ary zegny no niarovana azy niarovan'Andriamanitra azy tsy ho vakasim-pahotagna satria masina izy Andriamanitra, masina izy Jesosy zanak'Andriamanitra izay ondesiny Maria sy aterany ho an'ny izao tontolo izao. Amezan'Andriamanitra, amezan'ny eglizy tenin'Andriamanitra tsika ndao ary ho tandresantsika zegny tenin'Andriamanitra zegny arahiny fampianarana sy toritenina archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Fankalazagna amin'ny tenin'Andriamanitra boky Jenezy ao amin'ny 7. Rehefa nihinagna tamin'ny voankazo i Adama dia niantso azy ny tompo nilaza taminy hoe aiza moa ianao hoy navaliny, nandreny feonao tao agnaty saha aho ka natahotra fa mitanjaka ka dia niery aho. Ary hoy ny tompo Andriamanitra, iza no nahafantaranao fa mitanjaka ianao? Moa nihinagna tamin'ny hazo no rarako tsy nananao va ianao? Hoy navalin-dralehilahy, ny vehivavy izay napetraka anao eto amiko no nagnome ahy tamin'ilay hazo dia nihinagna aho. Hoy ny tompo Andriamanitra tamin-dra vehivavy, ahoana no nagnanaovanao izany? Hoy navalin-dra vehivavy, ny bibilava no namitaka ka dia nihinagna ahy. Hoy ny tompo Andriamanitra tamin'ny bibilava, no ianao nagnano zegny
dia voaozogno ianao amin'ny biby rehetra eny an-tsaha. Ikisaka amin'ny kibonao ianao ary vovotany no haninao amin'ny andro rehetra iainanao. Ary ampifandrafesoko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany, izy anoritory ny lohanao, ianao kosa anoritory no mbalany tongony. Ary Eva no nataony Adama ny agnaran'ny vadiny, satria izy no renin'olombelona rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo dia isoragna ny Andriamanitra. Pangagakan siapa vitani Pantanan nunamus Dan nabiya sendiri sandini Kaderitan tireren Ni pamsera mamarinari Palaru diri sirayen Ikhlas kapan sini balika Ungar kuliah di malayan Taratasin'ny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina avagna, isoragna ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika, izay nitsodranao antsika tao amin'ny Kristy amin'ny tsodrany rehetra ara-pagnahy agnan-danitra, sy nifidantsika tao aminy taloha naregnan'izao tontolo izao, mba ho masigny sy tsy hanantsiny eo agnatrehana isika, ary nanindra antsika raha teo tamin'ny mpitiavagna araka ny sitraky ny fony, mba ho zanaka tsangany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika, nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavana izany, dia fahasoavany nagnasoavany antsika ao amin'ilay malalany. Tao aminy ihany koa no nandraisantsika ny lovantsika, rehefa voatendry raha teo isika araka ny fikasan'ilay manao ny zavatra rehetra magnaraka ny hevitry ny fony, mba ho fankalazagna ny voninahiny isika, dia isika izay nagnantegna any Kristy raha teo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka ao amin'ny toko voalohany. Tamin'izay andra zegny dia nirahin'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho amin'ny Virjina anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa, ary ny agnaran'ilay Virjiny dia Maria. Ary no niditra tao amin'ilay anjely dia nagnano hoe arahaba ry lay fenasoavagna ny Tompo ao aminao, no soavigny noho ny vehivavy rehetra ianao. Taitra izy nandre izany, ka nieritreritra izay ho tokony hevitra izany fiarabagna izany. Fa hoy ny anjely taminy,
aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary Jesoa no ataonao agnarany ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avondrindra dia omen'Andriamanitra ny fiketrany Davida reny izy ka andraka mandrak'izay amin'ny taranaky Jakoba ary tsy anapahataperagna ny fanjakany. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely, ahoana no atongavany zany fa tsy malalala iaho? Hoy ny anjely namaly azy, ny fagnahy masiny no tonga ao aminao ary ny herin'ny avondrindra analoko anao, noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina terako. Ary indro Elizabeta ravavinao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza ary efa mandray enina izy izao, ilaina atao hoe momba fa tsisy tsy hain'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, inty ho aho ankizivavin'ny Tompo, aokany ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristiana ava-malala, raha ny marina dia omaly ny 8 Desambra fankalazana manitriketrika ny Masiny Maria no torotoronina sy azo keloka mpiaro voalohany any Madagasikara, kanefa no ny izy lasaka ao amin'ny alahady faharoa ny fiaviana dia androany ny any ny eglizy no mankalaza manitriketrika an'io fety lehibe io fa indrindra ho asika eto Madagasikara, ka ankafaliana karavona no hitondrana ny firaresoa sy fiarabana antsika rehetrarehetra, satria piaro asika tsiraikiraika i Masiny Maria sy azo Masiny Maria Virginy no torotoronina sy azo keloka Immaculée Conception, zay tamin'ny fotoanandro zany no ny fidiny ny papa ny eveka ho piaro any Madagasikara. Na ka noho izany ary ry kristiana ava-malala dia tsara no miara misaotra an'Andriamanitra isika, satria raha ny marina, raha ny tenin'Andriamanitra zay arosiny eglizy amin'izao fotoana izao dia mampitodika antsika ihany koa amin'ny batemy izay noresika vita batemy aho ka iraina. Ary izay ny lohevitra amin'izao taona ny missionna izao, ary ao anatin'izay no ankalazasika ny fahazato taona ny FET, ankalazasika ny congrès eucharistique ka nandresasika ny lohevitra hoe ny teny tonga nofo, nofo tonga mofo, mofo tonga haina. Ary amin'izao fiomanantsika akaiky dia akaiky ny Noely izao no ankalazasika ary ny fetiny Masiny Maria Virginy sy notorotoronina sy azo keloka, ka mampandinika asika ho iaho teo amin'ny batemy izay no raisitsika. Ary izay indrindra no ampisehivy vaky teny faharoa ny taratasiny Masindapoly amin'ny Efeziana, ny fidesika tao aminy mba ho masina sy manatsiny eo anatrehany isika. Ary zay ny dikany batemy, marina olombelona isika milololanitra ka mety olena, manditany ka mety misy lafatra, kanefa noho ny expérience ny Masindapoly ary noho ny conviction nananany Masindapoly fa raha vita batemy tokoa isika dia zanak'Andriamanitra, ary sy noho ny fahamendresika zay fa noho ny fanomezan'Andriamanitra izy no fidy asika mba ho masina sy manasinisika eo anatrehany ary zany taory talohany naharinan'izao tontolo izao. Ary zay no mampitodika asika ary amin'ny Masiny Maria, izy ny voalombokatra
satria renin'Andriamanitra izy, ka noho izy maharenin'Andriamanitra izay dia izy no azo lazaina zany fa prototype, zany hoe izy no kolokoloan'Andriamanitra no sinoa ny fahamendreny fa noho ny fahasoavana entin'ny famozena ny entin'ny Kristy. Ka noho izay indrindra dia izy no volavolain'Andriamanitra ho modely ho antsika amin'izany sy manatsiny zany, satria andray ny zanak'Andriamanitra izy no fonenana ny zanak'Andriamanitra, ka noho izany isika ihany koa no fonena ny Kristy, ary zay ndikan'izao fiomanantsika amin'ny Noely izao, ary zay midikany famenoana ny sajour saota ny sy ny enina ahatonga sika tokoa ary ho volavolain'Andriamanitra, ka na dia sy hoe lavorary tahaka ny masiny Maria aza dia miombona amin'Andriamanitra. Mazava ho azy zay ny fahariana vaovao zay, ary zay no andraindraitsika raha miona amin'ny Kristy tokoa isika, raha mandray an'i Kristy tokoa isika, ka honenan'Andriamanitra tokoa isika, dia miova ny fiainansika, ka i masiny Maria no modely sy famantarana ho ansika. Ka na dia eo aza ny fahotana tamin'ny fototra ao amintsika ao dia efa miandrandra ny famonjena ao amin'ny Kristy isika, ary dia izay ny amin'ny vakiteny voalohany tantarainy ny bokin'ny Genezy marina nalain'ny demony fanahy nireo razantsika voalohany, ireo olombelona voalohany lavo tamin'ny fahotana, ary zay no azo lazaina fa sy maintsy etrehesika koa ady sady dia ny fiainana, ary zay no ambarany io vakiteny io ampandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany, izy anorotorony lohanao, ianao kosa anorotorony ombalahy tongony. Ady amin'ny fahotana ny tsy maintsy etrehesika no ilay fahotana tamin'ny fototra, ka i masiny Maria ary no ny volavolan'Andriamanitra hiatrika an'izay, ary dia i Jesoa zay zanak'Andriamanitra ary no zanaky masiny Maria, ka ny rehefa izy zay sy nanota nanaiky ho fahotana mba anisakisaka ny fahotana, ka raha miaraka amintsika dia afaka anisakisaka an'izay rasy izay, anisakisaka ny demony, ary izay no ambarany vakiteny androany araky ny rehefa avy ny fotoana dia aniraka any Jesoa Andriamanitra hoy masin-dahapoly amin'ny vakiteny manendresika raha teo tamin'ny mpitiavana araka ny sitraka ny fony izy, mba ho zanaka atsangana amin'ny alalan'i Jesoa Kristy isika, tao aminy koa nandraisasika ny lovantsika. Zany hoe raha ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika, sy izany tenin'Andriamanitra fa i Jesoa, dia afaka andova tokoa isika, ary dia ho taranaka mpanorina fanorena vaovao, fahariana vaovao ho isika, no ambarany i masiny Maria ny torotoronina sy azo keliko, zay io ihany koa no azo lazaina fa miandry isika. Zany hoe i masiny Maria zany no ny santatra an'izay, fa isika rehetrarehetra koa dia andray an'izay fahasoavana lehibe izay, dia sinona fa ny ambarany anjely ao amin'ny evanjely, mifalia relay feno soavana ny tompo ao aminao. Ka isika ihany koa amin'ny alalan'ny batemy dia mandray
an'izay na dia sy tahaka ny nanomasiny Maria aza noho ny fahasoavana manokana fa isika ihany koa nefa dia afaka miroso amin'izay. Inona ny lalana ahafahantsika miroso amin'izay dia ny fanoloran-tenantsika, ary dia izay no ataosika ary amin'izao fankalazana amin'ny fomba manokana ny 9 Desambra amin'izao taona masiny ny finoana izao, hiaraka isika hanoka tena tokoa amin'ny masiny Maria, ka hiaraka aminy hanao eny fa izay eny izay no nampiova ny fiainansika olombelona, ka zary fiainana misy an'Andriamanitra ny fiainansika, ka hiaraka amin'ny masiny Maria isika hanao ny eny anova ny fiainansika, ka ingany i masiny Maria hivavaka ho asika ary hitalao amintsika mandrakariva izy, ka amin'izay ho taranaka hanorina tokoa isika hoe vita batemy, ka tahaka azy hitondra ny Jesoa eo amin'ny mpiarabelona, ary dia izay no azo lazaina no tena fototra ny fampianarana na amin'ny naivo fampianarana amin'izao fankalazana ny 8 Desambra izao. Sy ho fahaserovana fosiny ho asika zany izay, fa maniraka, ary dia izay moa naverimberisika matetika ny fankalazana ho asika sy fahaserovana, fa no ny asany fanahy masina dia zary fiainana sy hibanjina fosiny isika ary amin'izao fankalazana ataosika izao, sy hibanjina fosiny any masiny Maria, fa andray any Jesoa tahaka ny nataony, ka hitondra any Jesoa eo amin'ny mpiarabelona, ary dia izay no mahamisonera-sika vita batemy aho ka iraina eo ve manorina ETA Eglizy Tranoben'Andriamanitra, ka zary taranaka mpanorina, ary dia izay i masiny Maria ankalaza isika amin'izao 8 Desambra izao. Ry masiny Maria reninay io, mivavaha tokoa ho anay, mba ahatonga anay tokoa mba ho tempolin'Andriamanitra, ho fonenan'Andriamanitra, matoky ny fiarovanao izahay, ary matoky fa hiaraka andresy aminao miaraka amin'ny Jesoa, ka tonga anay koa ho famantara-pamonjena, hitondra famonjena amin'ireo manodidina anay, mianta aminao re izahay, mba harovy amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra ny fanahy amam-batanay, mba ho madio sy mendrika any Jesoa zanakao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy
dia sambatra atsika mahasapan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Faniro.